Efa matipaika ny fiarah-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy talepatry ny fizahantany atao amin'ny faritry Boeny amin'izao fotoana izao amin'ny fampandriana fahalemana sy ny fanaraha-maso ireo mpivahiny tonga eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Avy tokoa moa zao ny grande vacances fiantsontsika anazy be dia be ny olona tonga eto Mahajanga. Izay atao ministère fizahantany dia manena ny olona ireo ary manampiavana azy fa raha resaka hoe fandram-pahalemana ny olona ireo dia manitoko zay fa misy fiaraha-miasa maro iarahana amin'izany ministère-ny polisim-pirenena sy ny gendarmerie ary ny olona rehetra eto. Raha araka ny ataony isan'andro ny ministère fizahantany dia eo amin'ny 1 million ny olona mandeha mizahatany gasy eto Madagasikara. Nefa tsika eto Mahajanga dia manakaiky an'izany chiffre zany tsika. Ary izay atao amin'ny ministère-ny fizahantany be changement de tourisme Boeny dia miara-miasa amin'ny fisipatsy ny fizahantany amin'ny faritra Boeny miaraka amin'ny ATT, direction régionale ny transport mba ahafana ny INSTAT mba ahafana manamaro ny tokan'isa voalaza io. Ary zany mifanerian'ny ministère fizahantany mba hanaovantsika zany ho service de tourisme zany sy famporisihana ny olona rehetra izahantany anaty eto Mahajanga eto Madagasikara. Mety misy paikady manokana ve mampiavaka raha hoan'ny tamin'ny taona lasa hoentinareo atao amin'ny sampatra? Dia ny tompo tena misy tokoa zany satria araka ny sélection ministre dia misy paikady iara-miasa amin'ny ministère fobe raika amin'arivo anasoavana amin'ny resaka fizahantany. Anisan'ny faritra voalohany eto Madagasikara raha resaka ny fizahantany ny faritra Boeny ka misy ny tombony manokana azony ireo vahoaka eto amintsika. Ny fiatraikany vatany voalohany dia samy mahazo asa ny olona rehetra. Ny mpitatitra voalohany eo koa ny eo manome asa ny olona rehetra izy ny mpitatitra. Misy koa ny atao hoe office de tourisme zany samy mahazo ny anjarany na ny mpivarotra zany na atsakafo zany dia samy mahazo anjarany daholo ny olona rehetra. Misy asa zany nomeny resaka fizahantany izy. Sy fepetrarasy na toromaro kapetraka ho amin'ny fizahantany sy trano fandraisam-bahiny. Tsika moa eto Mahajanga zao marina eo amin'ny 249 eo amin'ny hôtely tsika amin'izao zany établissement zany dia manana chambre eo amin'ny 2384 eo zany. Dia misy fepetrarasina moa dia manentana ireo mpizahantany ireo mba tsy hanao ilay fizahantany mamoafaty tonga eto fa mba hizahantany tokoa ny zavatra misy eto Mahajanga ary hiala-tsasy mamoafaty. Ho an'ny teratany avy eto Madagasikara ihany tonga mitsidika misy hafatra manokana ihany koa ve ho an'zareo? Indrindra manko mipetraka foana ny fanontaniana amin'ny hoe mandeha any amin'ny village touristique misy fady eny avy amin'ny tsy fanarahana fady mamono sy ny sisa. Io moa zany dia iarahana miasa zany eo amin'ny RTB izay rasana koa amin'ny commune amin'izany zavatra zany satria io tena misy tokoa hitantsika ireny amin'ny gazety ireny amin'ny Facebook ireny hoe eny amin'ny village touristique misy faritra mamono fa le izy ho aperaka zany hoe le plaque hoe ahafantarana partie eto ny misy an'ilay faritra tsy azo manosana eto azo manosana zany. Na eo aza izany ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fiarovana ny fandriam-pahalemana mandritra ny fotoan'ny fialan-tsasatra.